mpiandohana mihitsy ny ty fitondram-panjakana ity izafa-tsy laingana nampiainana antsika teto e zany hoe rehefa zoina norafetinao nataonao foty fa iorenany le fitondram-panjakanao mihitsy ny lainga de tsy haritra ny dikan'izany vitsivitsy fotsiny zay tadidiko no ampatsahivoko anareo anatin'ny ty famakafakana ity fa aza raisina hoe mankahalana momba le fitondram-panjakana Lalatiana ao anatin'izao resaka taona izao enoy amin'ny fotsy miangatra zao zavatra ho resahako zao hoe tena marina zany zavatra zany mety pomba ny fanjakana ianao mety manohitra ny fanjakana raha pomba ny fanjakana ianao de teneno malaky le fanjakana toananao hoe tena marina zany teny Lalatiana zany fa tena ohatrany tsy nanao afa-tsy laingaka itsika ary zao ny anaporofonany zany voatany am-piandohana aloha mba hahafahanao mahazo an'le fony le vahoaka nandainga zany ianao tamin'le vahoaka nasainao mifidy anao hay lainga fotsiny zany hay resaka eto ambava fotsiny fa tsy vokatry ny fo tsy sincère zay malay nandeha ianao tamin'ny propagande rehefa aveo ianao rehefa tonga amin'ny fitondrana vao miteny tsy mora nge fa miezaka mama zay ko naninona mipromettre ny olona rehefa fantatrao fa tsy possible fa satria hoe andao andaingany reto vahoaka reto reto nge mora jonoina amin'ny lainga e ilno zamonty kabary miezina ane zany le retsy natao teo masony be sy ny maro témoin zany ny tany aman-danitra e fa volombelona zany nge ny lanitra sy ny tany sy ny vato masina sy ny razana sy ny sisa zay finotsika malagasy fa tsy menatra ianao nandainga nefa rehefa aveo aiza le voly de rehefa aveo am'izay ianao de hoe ka tsisy kosa nge ny volako va lalatsy tanana ve ho atolo-jazy ka tsy tokony nandainga tamin'ny olona ianao fa nanao discours réaliste ary tsy zavatra tokony fepetra voalohany de le hoe aza mandainga averitsika nety hira-pirenena dia voasotasota hoe iza ary ty olona ity misy hoe ry tanindrazany malala filoha-pireneny mihiry io a fa raha hira-pirenena malagasy ve faneva-pirenena malagasy ve de atao ohatran'izao ve ny hira-pirenena malagasy mavaka ny saina ihany raha manoloana ny ankizy-mpianatra be deaibe de tonga le filoha-pirenena tsy mainy andininy fa dia aloha nge alahantsika tsika izay Laura Guinness de eniny olona rehetrarehetra hoe izy zany vitany razanay malala o zay zao le zavatra misy iza zao sa tsy misy olona mandika amin'ny feo an'izany mihitsiny filoha-pirenena ve zany aloha zay ke le zavatra misy e hira-pirenenao zao ve de ore olona zay nge le ny teny tsy raha veritsika eto daholo ny zavatra misy ny zavatra nolazainy sy nipetraka eto daholo ny misy rakim-peo amin'izany eto afaka veriny fa rehefa nipetraka daholo izay zavatra rehetrarehetra sy nilainga zay nataony de ny namany ihany zay mbola tao ary najanona de naverina indray amin'izao fotoana izao mamantsika ny lainga zay nataony raha antsika ane zay de enontsika hoe iza ny tena ao anatin'ny tantara mbola misy ihany ao Laura Guinness alatsakitsika eo ihany misy hoe lalata zay eo de enotsika eo nge lay feo tamin'izany iza napiditra tao anatin'ny trano fiazonana anay de eo miteny eo namany no miteny tsika tsy mamorona zavatra tsy misy rehefa vonona zay de alatsakitsika ane nitadiavana hevitra ny Lalatiana sy fidèle ampidirana ponja azy e Andry matoa Andry Rajoelina napiditra anay tao anatin'izany cellule izany nefa ne de mafy ny raha mafy ny ainana nampiakarana azy teo amin'ny fitondrana e de zay ny valiny a cellule teny Betongolo lay mpanao gazety na azo fanjakana mihitsy no manitrikitsika ny anenjehana n'le mpanao gazety de ahoana ny fandehany de ahoana ny fandehany zany ny zavatra misy zany e sady ao anatin'ny tantaram-pirenena avokoa zany ny feo rehetra dia mipetraka eto aminay daholo fa sonareo mety ho gaga raitsika ny azy tafiditra hitaka le président napody vady napody Lalatiana fa saiko vakadapany tantely makasitraka anareo honorable zay ny zava-tsika tena mitahy io raha any amin'ny soratra de hoe ny soratra no mitoetra le hitantsika eo amin'ny tranom-bokim-pirenena fa raha ho an'ny onja-peo sy ny fahitalavitra de ny teny no mitoetra satria zay le asa de zay ny zavatra misy foana ao a
eo amin'ny tantaran'ny firenena zany tsy azo ataontsika tsy hita zany raha-pirenena zany. ao raha isika ny azo tafiditra manaraka. Somarina ny velikely re tompo sy niverina kely tompo satria amin'le teny ranamana teo le ifandindresy tamin'le rangahy be teo iny. Izay le fa tenenina hoe ny ato amin'izao fandehany tsy natao hanaovana débat hoe hifanohitra fa samia mamoaka ny heviny. Samia mamoaka ny sosokevitsiny de zay mety iny no arahana fa ny tsy mety isarana anazy fa avela ho azy iny. Misy teny teo manao zao hoe asa ngamba iny bandikely iny izy hoe mamafany maloto ny Andry Rajoelina. Sanatia re tompoko tsy misy olo mamafany maloto ny Andry Rajoelina toa fa samboaka na Madagascar tsy rehefa abako zao mahita ny soa sy ny tsara amin'izao fotoana zao. De samia mamoaka ny heviny fa tsy ny fanaratsy eto amin'ny zonany fandehany. Teta tsy aritra avao re tompoko fa aty amin'ny tiliara. Makasitraka antsika vany tiliara aminatin'izay satria dia izay mihitsy le onjam-peo. Le onjam-peo dia napetrakantsika foana ho fanabeazana sy fitezana ary tsy natao kabary famaliana akory le onjam-peo. Fa le hevitra fotsiny ny atosakitsika zao ny hevitro dia ao anatin'izay hevitro izay dia ho raisiny nareo. Namana olona tsara. Miaraba namana olona tsara. Tsika rehetra salamangabranga amba ny hevitra kely ranga eto zany miponja fety geleta aloha le ampitsapaka hoe eto ny fanaratsy ny pieno sika dia hoe maloha pieno sy tokony eto ny fa anona fa mipenana rehefa dia raha malala be ao sarotra fa ny raha-pirenena ny vidina mafy eto fa tsy dia resaka hoe tenyle raha namana teo ny tenyle raha aman-dreny teo dia lasa lany fotony le fotoana nefa le fotoana ho tapitra dia mba tenenina koa tsika hoe miala lavitra ny osam-peo fa tsy tena naizay ary ndre marary mihitsy ny fofonay menan'le izy mba tianay mba eny le fakafakana ataonareo le olona mihitsy ary mihitsy mba meny zavatra tirefitra hoe tsika koa matsy amin'ny lafo indray saratra toro be miala lavitra vao mitena amin'ny telefona ile tika dia efa mahely efa mieny dia mba tsy mirary ny sofon'olona mihitsy fa bitsara mba tsy olona ray na olona roa na eto Tananarive any menany onjam-peo ity fa maneraka ny Madagascar ka mba manentana an'le olona mihitsy zany alao mba enona le torohevitry le olona. Fa roa manaraka an'izay namana Marghe tsara be le fanoranao hevitra sy le momba ny raha-pirenena satria izay anisany mbola tsy dia maharaka ihany koa na dia hoe fa mba sokosokony ihany reo dia tsara be le fanentanana sy le zavatra misy amin'ny raha-pirenena ny 11 février androany mariky ny nampatesan'ny kolonely Ratsimandrava. Bezabe ny olona mbola mety tsy mahalala an'izany zao ka tsara le izy ka fahatelo manaraka nga manamarana anazy nandeha matofy lomo tsy haiko moa any tena tokony lozika tokony mba andro tena hoe manatantara tena hoe andro tena tsy fiasana androany mba tena mena voninahitra zany hoe firenena zany fa ny azy moa atsika blik black ahoana ny fiainana ketsaketra eny zao reny ogonao peketsaketra nalefanao tena enina ngely eny fa tsy mieny fotony izy zao amiko aloha tonga dia tsy mieny zao eto rangahy misy mieny ty fandarany ty nareo mpitondra fanjakana ketsaketra ao ambony ro ary mieny fa tena minity sy mieny eno zany hoe minity sy mieny tena enony fotsiny avoaka anaty amin'ny ilana dia avoakany ao amin'ny ilana anankiray fa tsy mieny fa raha mieny rangahy tena raha mieny reo fitondrany reo zay fatatajan'ny olona ketsaketra amin'ny onjam-pe zay tena efa niofy te Madagascar tsika ay dia mifota betsaka anareo Marghe sy ny teknisianina ketsaketra ao loraginesiny eo makasitraka ny namana olona tsara dia makasitraka antsika ihany keo amin'izay fantaminana izay zay le fantaminana re olona zay le tena ihany keo tsy hoe torotena ny am-piangonana ty kakabary tsy valiana fa fanehonkevitra ny ataontsika dia zay le fantaminantsika namana olona tsara miarabanao efa tafiditra ianao eto fanehonkevitranao salama toko miazany ny hevitra sahirana vahoaka malagasy tena sahirana tena mahantra tiako atongava maninona rasokafana le mahagrosy tyko satria io no stabiliser amin'ny prix ny PPN teto Madagascar ary nanavitra ny tantsa nanavitra ny mpiasa tao amin'ny orinasa io ary nanavitra ny mpanjifa aloha voalohany tiako atongavana aloha sokatra aloha io raha ohatra ka te hijeriny fiainam-bahoaka le fanjakana zay io fa mboly antso avy eo sota topoko makasitraka anao raha isika ny antso tafiditra manaraka be dia be tena maro le teny maro sosona fa aloha tonga dia miditra mivantana antsika ny amin'izay
fantatra ihany koa dia avaiza isika miantso eny to miarabanao eto fanehonkevitra anao tsara le hevitra mahafinaritra nalefa neonareo an'le tenin'le olona taloha mampisaitsaina azy reny fa mba tiako tenena azavariana loatra am'le hoe resaka 11 février fa azadiny fa 15 février zany hoe aorinan'ny Saint-Valentin nge ka tokony ho fitonjato am'izay le kapoaka ny vaso dia adinonareo hoe zaho maninona mananaretina hoe varirina mananaretina sa maninona mandromandro mananaretina mananaretina tadidiko le so tikanao mihitsy miteny azy kaizy a fitonjato ny kapoaka ny vaso eny atsena ozy izy manimbahoaka misaotra ndrindra zalahy maka sitraka anao anatin'izay fanehonkevitra izay tsy adinonay mihitsy ny reny averitsika eto ny teny sy lay rehefa tonga le fotoana ao arina manola tsara eny tompoko namana mardona sy loradines adresseko aminareo mirahalahy ty nenada zay zaho ary hoe ny vahoaka ray manontolo dia avereno aminah raha ohatra hoe tsy mety dia mizaho manjoisy tapaka ny ondrapeonareo ty avoakanareo le horonapeo ny Andry Rajoelina hoe tsy mahay hirany zaho hitako hoe fanaratina le ataonareo satria le olona mbola mifitondrana ary sao dia mba tsy zavatra tsy hainareo ne mety fahainy zay am'izao hoe mety fahainy zay am'izao dia raha sagnatenareo samborin'olona amin'io dia homenareo ty nzay dia eo le hoe promesse ny Andry Rajoelina hoe izy mbola hamarina amin'ny délestage sao dia mba fa mitady solution an'izay ary izy ka raha tapitra le mandany ka vita mipetraka le anareo ne no mihinatra fa la olona eo amin'ny fitondrana tompoko tsy tokony mbola ho akaratsianareo tena marina zany teny conseil d'amis zany gnanahy namana mpanao gazety sy ho ny vahoaka zay mihaina avereno aminah tompoko raha ohatra hoe dis zay teniko zay fa za manjoy tsy tapaka ny onjam-peonareo tsy toko hagnaratinareo asa voaka zany horonapeo zany fa sao dia mba mitady solution le olona any re tompoko maka sitraka anao dia eno ary le anazavako anazy ho an'ilay niantso farany teo izy ty moa za tsy mamaly an'ilay le zavatra rehetra fa le fanazavako kely fotsiny tsy nisy mihitsy mbola averiko farany tsy nisy mifanaratsiana fa lay teny no averina raha enitsika zany zao ny teny ao anatina baiboly zay torian'ny pastera sy mopera dia mampatsiahana iny izy dia diso ve zany misy teny ao ny teneny mihitsy ny hoe ary izy mihitsy no ny teny hoe ao anatin'ny telo volana averitsika dia atony hoe zay andraso fa be dia be mantsintsika le miantso ao anatin'ny telo volana dia tsisy tony ny délestage monsieur le ministre io ianao io afaka telo herinandro tsisy délestage tsony ato zany feo zany fampatsiahivana re olona ohatra ny anao tsy haiko ianao na manambady amanjanaka dia mampatsiahy le zanakao hoe papa dada kaka ianao le nyteny hoe amin'ny anniversairako dia omenao an'izao mampatsiahanao zany izy sao dia adinonao le fampanantenana natao tamin'ilay zanaka le anaka le kilonga dia mampatsiahy izy dia ohatr'izay le atao marjona ny anarako dia miteny zany amin'izao hoe mampatsiahy tsy manaratsy ianao zany menasy anay hoe anagadra anay ve dia zao no teneniko ny olona kanosa ho any matahotra ny tolona ary nefa zatra zavana matahotra ny maizina fa raha mampatsiahy izahay ohatra ny ao anaty baiboly averiko farany mampatsiahy ny pastera sy mopera hoe vakitsika ny teny raha misy mamelaka ny takolako avana dia meo azoko ny akavia ary ny lehilahy dia andao an-tokantrano ka ikamana ny vadiny ary iray izy ho tonga telo mampatsiahy an'izany ve le pastera na le mopera amin'ny fanambadiana dia izy le olona hoe gadrain'ny ny olona tamin'izany tsy izay le izy diso fa lasa menasy amin'ny marjona sy lora zao ianao zay eto foana misy eto dia zao ny délestage ny kidnapping sady zany amin'ny andro atoandro be nanahary zao ny kidnapping ny zavatra misy eto dia mifalafosa amin'ny fiainana koa ny tsy fanananasy ny fadrobany ny kolikoly ny fanakako tapahifany ny tsindy azo leny sady tsy mariny zany ny zavatra misy eto
zany ny zavatra misy raha miteninareo averely le ohatra azo ato daholo ny rakom-peo rehetra rehetra fa tsy hoe ny zavatra ho tantaraina de nareo manara tsika tsy misy izany fanaratsy endrika zany le olona fa ny zavatra misy no tantaraintsika raha itsika indray ny antso tafiditra manaraka miarabanareo eny toko mialatsiny namana marodona fa niverina zany zany satria nisy ray aman-dreny zany teo ny vize anahy izy satria zany ny fitapaka ny tefandaharana ty e hoe vizeny za ka tetatambavy eny ina zay fatalahy laha zay omalomaly zahay koa de sitako manimba zavatra be eto amty firenena ty raha ohatra hoe misy zany ty afara ina ilaha zay zao ilaha de vo malomaly ty ve zay le hitako misy problème raiky any hoe hevitra ihany koa zany marodona satria malagasy ary tompoko baralahy avy any iosy baralahy avy any iosy de mba aneo ny hevitra koa ny hevitrako misy ao le hoe tena tsy mamely ranga le fitondrana de za koa aneo ny hevitrako hoe tena tsy mamely ranga ny malagasy sasasasany sasasasany no iaho satria tena le malagasy am'izao ranga hitako tena hoe niova ny fomba fisainany ratsy toetra am'izao za zao mahita ny asa tany toliara za tam'izay tany filaminana za amresaky io fa ty teny koro na mirapiratra zany tanànany toliara zany manomboka eo amin'ny sécurité ny gendarmerie jusqu'à amboro natao ny behaja na zava-diry tsara izy le manimba anazy am'izay le vahoaka-poninao ihany koa zavatra tsara ataonao de sombainao aiza le toetainao ohatran'izany de mampandrozy hitondra makaiza zay am'izao le fialomana mahazo vahana amin'ny fianakaviana misy hoe afaka misy hoe tafitany de mialina zany zava misy amty malagasy ty aby fa le hoe azahilaka amin'ny fitondrana ho afa ny malagasy sasasasany re tompoko le ray aman-dreny bénéficiena teo hoe olom-baozy nao manany razako zao ray aman-dreny bara iantata zao avy any sakalaly ny razako fa iaho tsy olom-baozy na re tompoko mino afa mihaino anao malagasy tahaka anao koa za aza mivise olo ray aman-dreny dadako anao ray aman-dreniko sotra tompoko ao makasitraka ao arany afaka miteny avy hatrany anao eto fa nenokevitra anao anao le onjam-peo ya aza menao le onjam-peo anao fa manjary tapaka tsy mieno aka aza matahotra anao fa tsy mieno fa izao mba tiako ambara fotsiny am'le olona le hoe fitenenana teny frantsay za aloha anisany tena teneniko anao anisany amin'ny teniteny frantsay aza menao le onjam-peo miala mihitsy mandehandeana le tokotany any tompoko ao anaty finday anao mieno satria anao maheno foana anaty finday de zao ny zavatra anankiray lazaiko zay tam'izay nianatra tena lazaiko anareo marina tokoa fa zay de le ancien régime vaza daholo nampianatra anay tsy misy mihitsy gasy raha gasy raha nampianatra anay misy gasy amin'ny teny frantsay am'izany tahiry voatahirinay ato anatinay zany tsy hoe fitiavanay frantsay no mahatonga an'izany fa ny rafitra ny natao tam'izany de nianatra tamin'ny teny frantsay zahay ka noho izany toko raha miteny momba nyreto hoe malagasy de vonona mihitsy zany malagasy zany tena vonona zay tamin'ny 1947 zany tamin'ny 1947 zany tsy fantatray raha tsy tatioarina ela be fa hoe olona mpitabataba zany no tenenana ny olona maty tam'izany noho izany tompoko tokony ho arenina zany am'izao fotoana zao ary ny fitondrana am'izao fotoana zao tokony anarina zany tokony anarina zany raha ohatra tena olona mitondra tanindrazana marina ka mbola tena miteny fa malagasy zany efany na miteny frantsay zako saloha tsy anahaka Andry Rajoelina tena teneniko anareo zany tsy anahaka azy tsy anahaka azy satria zao ny aty tiako ny olona miherahoera miteny frantsay ianao arinao ve ny zoam-pirenena malagasy de rehefa aveo raitsinao ny zoam-pirenena frantsay zany ve de olona normal la za mahafantatra inona ny atony tena nanarina io fa dépendre ny Sarkozy io Sarkozy ny namany tam'izany fotoana zany Sarkozy ny namany fa za tena miteny mihitsy tsy anahaka Andry Rajoelina kosa de mitsotra tompoko makasitraka anao raha isika ny antso tafiditra zay sesitsika ny antso rehetrarehetra ny SMS lahantsiny betsaka ianareo de tena raha sitraka reo de miditra mivantany ao raha isika ny antso tafiditra aloha raha kinesy miarabanao allo eny tompoko eto fa fanenkevitra anao ya le zavatra voalaza ny ramadjona aloha de tsara be daholo tena marina fitopolo taona zao miresaka aminao zao ary tena ny tena zavatra matetika
mameno ny sofiko zany hatramin'ny miainako zay dia eo amin'ny ny fahatongavany ratsiraka teo amin'ny fitondrana no tena source nahatongavany colonel Rajoelina maty zay aloha no tena fahaizako azy. Dia manaraka an'izany ity le bantikely mitsetsatetsa vava milaza hoe Rajoelina ratsianareo fa nga izy io ianao ve olona vomaly io ve dia iny ny fantatra momba ny Rajoelina fa Rajoelina nge efa dita fa zao ny toetra nefa tena fa mamodoza ny zavatra ataony. Tsy nahateny izy ny porofo namenao santionany reny teny fampanantenana pôkaty reny fa averenao amin'ny tsara mihitsy ny zavatra rehetrarehetra zay olona peo rehetrarehetra raha ohatra ka tiano fantatra zany. Mangafa mpamafa ny malotony Rajoelina mihitsy angafa voaozina le zalahy io. Zay tompoko fa misaotra betsaka. Mankasitraka anao anatin'izay fanehonkevitra izay dia horaisitsika foana Laura Guinness ny antso tafiditra fa misy ihany koa izay fanehonkevitra tian'olona ho fantatra izay ao anatin'ilay teo ihany ny hoe misy an'ilay délestat satria moa io zany fanehonkevitra alatsakitsika eo izay resaka mombana délestat zay ny atsika zany zavatra marina foana no resahantsika hoe inona ny zavatra nisy dia inona ny zavatra mipetraka satria ny be dia be maro be ny olombelona ny hoe mamorona tsisy mamorona eto fa ny zavatra ny resahany dia averitsika aminy no ny averitsika fa tsisy an'izany eto ka ao raha isika ny antso tafiditra miarabana manao tsara miarabanareo tokoa avy ty Fianaratsoa miarabantsika avy amin'ny Fianaratsoa oeto le fanehonkevitra olona magnaraky eo ranga nareo rehetrarehetra pomba azy io miaiza amin'ireny zao ny fagnarasiany efa milaza marina hoe dia manaraky zay miaiza amin'ireny bisy namany akaiky io zao la mitatatatape iny tao fotoanandro io zao dia mbola nalefa ny mitondra fanjakana ndray reny ny magnaraky reny fa n'olona miteny ny marina la zanareo manaraky aza mba badiny ihany badinareo zavatra efa hita miariary io na ianareo miresatra nge mahantra daoviko io e nga nisy fantrana ohatr'izao feto toka mankasitraka anao mbola misy teny anankiray arany ao fa ny fotoana mandeha any rehefa ny teny alohantsika mba ho tony marjona na tony nefa fiteniko mihitsy le miakatra iny afatra Andrianarivo tena mahatsikatra zay anaovana kofatany anao honorable ny zavatra misy rehefa ny teny zao ilay filohan'ny antenimeran-dolona hoe manankarentsika satria mitohana be ny fifamovozana dia averiko amin'le fitenena averiko amin'ny rapitso na rehefa avy eo rehefa mandeha ny teleferika indray ozy izy le namany any dia fiara 2 eo no tsy ampiasaina intsony ary malalaka fifamovozana miverina mahantra ve tsika tompoko mampatsiandray zao io dia miverina mahantra ve tsika raha isika ny antso tafiditra aloha tsika tony foana na manao olona tsara salama tompoko miarabana fony avy tia manakara ihany miarabantsika avy any manakara any manahoana ny rano any amin'izao maina ty zao misasa besaka namana aloha mandeha tsara ny Kolo TV amin'ny canal ty fa sotra anao milabona fifandraisana lasa mivoana tsika amin'ny sujet satria resaka 11 février 1975 nafatisy amin'ny tompoko larafia mandava andresaka aoka re mba samy tony satria samy marina misika manan-kevitra manam-pahalalana rehetrarehetra ka aoka mba hotony tsara sika maneho hevitra faharoa manarak'izay tiako lazaina fotsiny mikasika ny 11 février zava-nisy regny azy voakosika ny tantara efa lasa fa regny nivoaka ny gazety tamin'ny taloha teo regny efa niarahana namaty niarahana naheno dia karazana diversion ekabetsahany fa fantatra ny namono ny tompoko lay fa mihena na fenina zay zavatra azoko ambara faharoa manaraka izay mangataka aminareo amin'ny Kolo TV mba hanao fanadidina koa mba hamoaka an'ireny tantara tany amin'ny Telberany regny dia zahay moa mpano filamina tao amin'ny RTS Vedana tamin'izany misy sergent zokinay tamin'izany fotoana izany tokony andraikitra tamin'io nihidy tany
agny tsy afahany misy ary niala tamin'ny asa mampalahelo zavatra nitranga fa ny tokony manjaikitra nanao an'le afera ria afaka madiodioka ataoko hoe mba angatahina aminareo ao amin'ny mpanao gazety mba anao fanadidina mikasika ny raharaha keligrany fa zavatra nampalahelo tena nampaonena ny fahafatesana olo maro be faharoa koa moa resaka akazo rehetra satria besaka amintsika malagasy ny tsy mahafantatra an'izany tantara zany tantara-pirenena zany mbola misy ampamoizakova koa ampamoizakova mbola tany amin'ny école tany amin'ny école nationale tany Tirabe zay tamin'izany fotoana zany teny le resaka tany ampamoizakova fa dia mankasitraka mankatelina amin'ny zavatra efa navokana sy mbola tanteranareo salatako makasitraka anao anatin'izay fanehonkevitra izay aloha hevitrintsika nge rehefa anaty fandarana dia ona fandehany foana latsinainy talata larobila misy zoma dia maromaro fa zany hoe mihetsika sehatra be ny 11 février fa maromaro ohatr'izay foana le loha hevitra ka fa tsy hoe hors sujet akorintsika makasitraka anao ao raha isika ndray ny antso tafiditra manaraka miarabanao eto fanehonkevitra anao efa tafiditra ianao dia nanao salama be mihitsy maro jaune lehilahy dia Laura Guinness vehivavy fa tsy mirahalahy eto izay na hoe mirahavavy fa pena da ao amin'ny tompo tovavy mavitrika sady ranjana zany mampita amin'ny fehivantana ny tokantrantsika ihany raha isika ndray ny antso tafiditra angamba raha isika eo rosy isa Laura Guinness dia tsy maintsy ho farana antsika amin'ny fomba ofisialy ny lanonana amin'ny ity maraina ity tsara be ny fiarahana tao anatin'izay sehatra izay miarabanao raha hoe tofanehonkevitra anao miarabanao remenadao ny TV kolo ya resaka moa février no idirako kely zany hoe anomboka any amin'ny fanolorana ny famindram-pahefana olana koa zany no namena fahefana tamin'ny 5 février zay rasiso dia ny anankiray mena fahefana feno dia nandany ndraiky alahy 10 février ny février atao amin'ny GDMP teo Antanimoro manamboninahitra maromaro no vory tao tamin'io dia vita février nandeha tany andafy le anankiray ny février pitsiny maty ny colonel Tsimandrafa dia no tonga teo amin'ny fitsarana teny i colonel Biatafika hoe tsy eto le olana mono misy laveo lasa ny andafy fa zao tsy miverina teto le olana anankiray io raha tsy efandray fahefanandray avy amin'ny any azy zay ny frantsay zay tantara zay ka ny olantsika eto Madagascar zany ny frantsay foana ny ao ambadika tsy ny vahoaka frantsay fa fitorana frantsay efa dia nisora tao makasitraka anao tantara-pirenena avokoa zany tsy azo fafana mihitsy ny tantara-pirenena foana aho zay le teneniko foana makasitraka andrina tompoko ao anatin'izay fanehonkevitra izay raha isika ndray ny antso tafiditra manaraka izy nefa tafiditra eo Laura Guinness ao anatin'izay zay le tantara-pirenena loha hevitra be dia be foana ka afaka miditra ao anatin'izay afaka miditra ao anatin'izay efa nazavaintsika teo afaka miditra ao anatin'ny fampanantenana izay nataon'ny olona izay tsy tanteraka mampatsiafo antsika le fampatsiahivona ny tena zava-dehibe ao arany elo le onjam-peo le onjam-peo anao ny zavatra misy la isika somary sarotana kely satria dia tena andraikitra le voalohany mihitsiny tompona andraikitra voalohany ihany tenako eto amin'ny onjam-peo ny valonvalopolo teboka valo dia tsy maintsy sarotana satria be dia be oa manerana Madagascar hatrany Kanada hatrany Amerika la Frantsa ray manontolo iny sy Afrika ray manontolo sy ny ramasimbe manaraka atsika dia raha vao misy an'iny le feo le midridriko iny dia hitanareo nga manendrika le olona tonga dia ohatran'le zazakely asiana citron kely reny vavany dia lasa ohatran'izay le dia mba elana amin'izay oa ianao na aiza na mangingina ao anaty lamba ao renao rehefa miaraka an'le finday tonga dia efa ao ianao tafiditra zay rehefa miodina iny compteur ao anatin'ny finday anao iny zay le fampatsiahivina ny tantara Laura mandeha dia mandeha ihany koa fotoanantsika ny zavatra natomboka tsy maintsy faranana ihany koa anatin'izay sehatra izay
dia ny zavatra misy zany tao anatin'ity androny an'io ity ny makasika indrindra ny resaka momba ny ao nga ianao afaka miteniny ianao eny tompoko miarabantsika vantyoliara hitanao io zavatra tenenitsika isan'andro san'andro mikasika ny ano filohampirenena io ane zao mba hevitra mba tiako atao zany fa mandrodana ny fotsiny tokony ataotsika zany hoe tsy manao grevy mandeha amin'ny arabe zany tsika fa le machine administrative fotsiny bloqué le ministère tsirairay reo aby zany atsena tsy miasa zany zareo de mazava ho azy zany fa rehefa tsy mandeha moa ny asa le anaty ministère reny be andeha io janona tena mijanona mihitsy tsy mandeha mihitsy de miala ho azy rehefa tsy mandeha ao zay mba sosikevitra avy amiko aty avy aty Atiliara zay fa de misaotra anareo dafy mahakasitraka anao dia iny ihany koa ny namarana ny lanonantsika tamin'ny fomba ofisialy mahakasitraka antsika rehetra